Andriamanitra izahay no fahasoavanao lehibe sy famindramponao ka nataonao velominaina ary nataonao natratra ny androandroany tonga eto mba nompanao izahay mba mivoninahitra anao tsara ianao ry Andriamanitra mpanao tsara ianao mametraka ty fotoana ity eo an-tananao izahay ankehitriny ko amin'ny anaran'i Jesosy anapaka eto ny herinao ry Andriamanitra io. Halleluia, halleluia, amen. Amaky baiboly isika Salamy 100 toy izao voasoratra: mioby ho an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrina. Midira eo amin'ny vavadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderahana. Misaora azy mankalazany ny anarany fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Fisaora sika n'Andriamanitra dia andao hiteka ho azy sika. Halleluia. Ty fotoana androany ity moa dia isaorantsika ny Tompo, isaorantsika n'Andriamanitra lehibe satria miaraka amintsika eto ny Tompo. Ahoana ho Jesosy fa na aiza no iangonana ny olona roa na ny telo amin'ny anarako dia aiza misy azy eo foana izy. Io Jesosy io no ilay mpamonjy antsika, io no namonjy ny fanahintsika, nanafaka antsika tamin'ny fahotana, nanafaka antsika tamin'ny faratsiana ka nanome fiainana vaovao antsika araka ny tenin'ny Paoly apôstôly Korintiana 2:5 manao hoe: koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra teo aloha, ireo efa tonga vaovao ireo. Io no antenantsika amin'ny androandroany ity, raha vory eto isika mba hamody antsika ho afaka amin'ny reo olana, ho afaka amin'ireo zavatra sarotra izay atrehantsika. Ary raha mampanopin'Andriamanitra tonoko amin'ny anaran'i Jesosy fa ho vovonjy ho afaka amin'izany olana sy zavatra sarotra izany tokoa ianao, ary ho voatay. Amen. Io ihany koa no antenaintsika amin'ny androandroany ity, Jesosy Kristy no anarany. Eto izy ho iaho, izy no antenaintsika fa nasitrana ny marary. Amen. Very hevitra sy tapidalakalen'ny olona manoloana fizin'ny aretina coronavirus izay miseho amin'ny endrika vaovao ho antsika fiangonana. Misaotra n'Andriamanitra fa eto Jesosy. Raha sanatria ka positif ianao dia hositraniny, hositraniny. Halleluia, halleluia. Ho tanteraka amintsika rehetra zany. Kanefa ihany koa hatramin'ny aretina madinika, mararirary nify ianao, magotsikotsika ny tenanao, amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao, ho sitrana izay mino. Jesosy, Jesosy, tianay, mombanay, mandrakizay, sady zany ve? Halleluia. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra ho toizantsika ny fampona Tompo izay efa natombokontsika teo, hira anankiroa no iarahantsika manao arak'izay fanentanana any an-tanandreto. Aoka ho izay mihitsy ny fiainantsika satria tonga isika tsy jerijery fa tonga isika mba nompo an'Andriamanitra. Alefa azy resika amin'ny tiafatanana dia mpitarika ny Alléluia, alléluia. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika rehetra Tompoko, na ianao tonga eto na ianao izay ao an-tokantrano ao, dia manonona ny fiadanan'Andriamanitra sy ny fahasoavany ho amintsika rehetrarehetra. Amen. Ny tena ahafantarana fa kristianina mijoro ianao dia ianao mazoto mamonjy ny fiaramiangona, satria izao fiainana hitanao zao dia fiainana mandalo zao, fa ny tena izy dia efa any an-dantrany. Ka mba hanomananao an'izany fiainana tena izy zany dia mila ianao mamonjy ny fotoam-bavaka. Ary rehefa tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ianao dia mino fa eto Andriamanitra androany anafaka anao, anasitrana anao, amonjy anao, anarana izay zavatra rehetra sarotra eo amin'ny fiainanao. Amen. Andaontsika hideran'ny Tompo avy hatrany Tompoko ao anatin'izay hira izay.
Tsy maintsy ao an-trano ndraiky koa fa efa lasa tanteraka no ansaiko hoe valiko ny hoaviny aty an-tany fa ny tena izy dia mba miandratsika ny an-danitra Isy an'ity faomena manay foana famojele tsy ho lamo tsy ho tafitohany ianao andeha ho any am-parany any zay mitoro ano atsony andeha ho any an-danitra tano ny zavatra roa lela tano mafazavena tsy maintsy ao an-trano ndraiky fa efa lasa tanteraka no ansaiko hoe valiko ny hoaviny aty an-tany fa ny tena izy dia mba miandratsika ny an-danitra tsy maintsy ao an-trano ndraiky fa efa lasa tanteraka no ansaiko hoe valiko ny hoaviny aty an-tany fa ny tena izy dia mba miandratsika ny an-danitra ora marina tronao ambala malala nefa misalasale tsy atory tsy ho rendremana ianao hiambina ny tanàna teny fandrem-pahalemana ianao mitondra amin'ny fahazavana ny fiona filo tano sabatra roa lela tano mafazavela tsy maintsy ao an-trano ndraiky fa efa lasa tanteraka no ansaiko hoe valiko ny hoaviny aty an-tany fa ny tena izy mba miandratsika ny an-danitra tsy maintsy ao an-trano ndraiky fa efa lasa tanteraka no ansaiko hoe valiko ny hoaviny aty an-tany fa ny tena izy mba miandratsika ny an-danitra fa ny tena izy mba miandratsika ny an-danitra fa ny tena izy mba miandratsika ny an-danitra tena hijoro tsara ny famponan'Andriamanitra ianao dia andovan'izany fiainana mandrakizay izany sady izany e andaontsika ao anatin'ity hira ity andao asandratsika ny tanantsika dia tena mifatoy ianao dia tena mihitsy Jesosy hoe Jesosy eo ampandrosoko ato anatin'ny foko ianao fa tena farany ilaiko ny eo anatrehanao Jesosy ilay fahazavana avy amin'ny fahitana rehetra tsy hijerijery fotsiny ianao izy fa tena hamonjy ianao izy androany raha hitehatra feno aminy ianao tao ary tompoko Jesosy io tena ho androany Andriamanitra manantena anao izahay Jesosy tena farany ilaina ianao Jesosy mankasitraka Jesosy dia raiky ianao omeko mankasitraka Jesosy Alleluia zay tompo lay feonao rekanao ampoko fa maniry mafiany ao dia iombona alalanao zay tompo lay feonao rekanao ampoko fa maniry mafiany ao dia iombona alalanao mandroso Jesosy tonga soa ianao hoe fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi hoao Jesosy fa manantenanao hoe fa farany izay ilaiko tsy tiako eo anilanao Foi ianao ny faleva avy aminao ny fahitana ny takano mpitiavanao no mirotsaka wampoko ampoko foi ianao ny fazava aminao ny fahitana takano mpitiavanao Jesosy, tu
misy mahafinitsany dia ataovy ihany ho voninahitr'Andriamanitra voninahitry Jesosy Kristy zay miaraka amintsika eto. Halleluia. Zay miara mankatorana dia misaotra an'Andriamanitra isika tamin'izay hira zay efa nitondranantsika mba ho fampona an'Andriamanitra izay omena tompony dera sy ny aja ary ny voninahitra. Ndao mbola hiteka mafy ho an'ny tompo ihany sika rehetra. Halleluia. Dia mbola mametraka afatra ihany aho hoe amin'ilay plasy misy kora ihany nipetrahantsika dia manao ary vavasorona daholo tsika rehetra ato ampiangonana. Izay ty anoloana no tsy manao satria manao le mitarika anareo amin'le fiderana dia mandrasa irana be raha ohatra ka misy ary vava ety izany. Matoka fa tompany mindrafo amintsika ka tsisy amintsika ho tratrany io aretin-dratsy io fa Andriamanitra miaro antsika, Andriamanitra monjy antsika. Amen na halleluia. Amin'izao fotoana izao tsika dia anokana fotoana anaovana vavaka indray koa dia manentana anareo sy mampirisika anareo aho mba hivavaka amin'ny fonareo rehetra amin'ny fo manontolo ary mitona mba hanolotra fiainanareo feno ho an'Andriamanitra anareo. Raha misy fiainana tsy tsara eo aminao, jerenao le fiainana, fantatrao fa tsy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'ny devoly, dia anao fifonana sy fibebahana. Eto rehetr'Andriamanitra ho amin'ny famasinana ny momba anao rehetra. Amen na ary mivavah ianao mba aharitra hatramin'ny farany eo amin'ny famponan'ny tompo. Ndao tsika hitsangana dia vavaka arak'izay fanentanana izay azy. Samy manokatra ny vavany izy. Tsika rehetra mihitsy no miaraka vavaka arak'izay nataon'ireo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany tamin'izany fotoana izany. Voasoratra hoe miaraka nanandratra amin'ny feony izy rehetra. Andriamanitra, misotranao izay, misotranao izay, misotranao izay, misotranao izay, misotranao izay Andriamanitra. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Misotranao zahay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Misotranao zahay Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mamindrafo amin'ity fiangonana ity, mamindrafo amin'izao asa. Mamindrafo amin'ity fiangonana ity, mamindrafo amin'izao asa. Amangy anay ianao ka hitodika aminao feno izay. Hitodika aminao feno izay kanompo anao Andriamanitra tsy toa. Tsy hisy hevitra ny verin-dalana fa dia samy ahatra hatramin'ny farany izay. Hiala anay ny toetra ratsy, ny toepana ratsy, zavatra ratsy, ireo zavatra ny devoly izay navoanay teo aloha. Esorina eo amin'ny tenanay sy fiainanay izany fa izay sitrapon'Andriamanitra ny iainanay ankatoavinay. Halleluia, halleluia, halleluia. Amen, 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 amen. Halleluia, halleluia, halleluia. Halleluia, halleluia, halleluia. Misotranao Andriamanitra, misotranao, misotranao, misotranao. Halleluia, halleluia. Anao izahay afafoko amin'ity fotoam-pivavahana androany ity eo amin'ny rehetra ny rano Jesosy Kristy, ilay rano nalatsaka teo ambony azy fijaliana. Halleluia. Ho fandresena ho anay izany sady ho fierovana ho anay manoloana ny ratsy rehetra no man'ny devoly amelezana anay. Ary zao tanàna ray manontolo zao didinay isy alialy be dia be hiaro anay ka tsy zavatra ratsy ahatratranay izany. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra. Halleluia. Mideranao Andriamanitra falehibe, falehibe. Mideranao Andriamanitra falehibe, falehibe. Mideranao Jesosy, Jesosy Tompo, magaka ianao.
samiary makatoerantsika rehetra tompoko iroso amin'ny fitsofandrano andreo zaza madinika isika amin'izao fotoana zao ho anareo zay tonga eto manjanaka tsofandrano kanefa tsy mbola nanao pointage atsy dia makatsy anareo farajany tsy voatonony eto ny anarana zanakareo zay zany no filazana kely momba ny fitsofandrano zaza moa tantarako aminareo fa manana ny lanjany lehibe no Andriamanitra izy io tena manana ny lanjany lehibe no ny tompo zany no antony natonga an Jesosy Kristy tamin'izy mbola kely dia hoy ny baiboly nentin'ireo ray aman-dreniny nakany Jerosalema izy mba atolotra ho an'ny tompo mba ho tsofina rano ho an'Andriamanitra zany no natao ho an'i Jesosy Kristy nefa nge izy Andriamanitra tany an-danitra fa saingy tafinofo sy raha fotsiny izy rehefa tonga tety ambony tany dia zay tsy maintsy atolotra ho an'ny tompo tsy maintsy tsofina rano tateorina andray rehefa nanao ny asin'Andriamanitra Jesosy dia nalaindray ireo zaza madinika zay nentin'ny ray aman-dreniny nanatrika ny fitoriana filazantsara nanatrika fampianarana zay nataony nalainy ireo zaza madinika dia nitrotrony dia nametra ny tanana dia nitsofony rano natolotra ho an'ny tompo zany tantara rehetrarehetra zany ry avana dia manamafy amintsika fa zava-dehibe mihitsy ny fanolorana ny zaza ho an'ny tompo sy ny fitsofana rano azy ka tsika fiangonana tsy tokony hanamaivana zany mihitsy tsoroko aminareo fa raha misy aminareo reo manamaivana zany tahaka ny hoe tsy misy dikany zany tsy dia misy valeurany zany malahelo Andriamanitra ary namandre olona tsy manao sitrapon'Andriamanitra ianao raha ohatr'izay namandre olona tsy manao sitrapon'Andriamanitra ka iroso amin'izay fitsofana rano ny zaza zay zany tsika amin'ity androany marain'ity dia mitona anareo mba iny fa ny zanakareo izay natolotra ho an'ny tompo sy nitsofina rano dia Andriamanitra no hiasa anamarina zany fitsofana rano sy falorana zany mba ho tanterako amin'ny fiainana aza mety resy ny saina na ny eritreritrao raha santrika nahita fisehon-javatra hafahafa teo amin'ny zanakao zay efa tsofina rano anao na sanatria mahita zavatra hafahafa amin'ireo zanakao zay ho tsofina rano androany ianao any arina ny devoly no hiapanga hianameloka amono afatin'ny finoana ao anaty fa raha vonim-pijoro anao anohatra zay hevitra rosin'ny devoly dia ho hitanao fa iny zanakao iny ho tsara fiafara ho tsara fiafara hitateraka amintsika rehetra zay manao maininy zany alleloia ka ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany zany anao irana anankiray isika dia ho tononona ny anaran'ireo zaza zay ho tsofina rano dia zay voatonona dia mandroso
masinao anaty zany iray zany akoty masinao anaty zany iry zany fakina zany ny anaran'ireo zaza zay hotsofina rano finaritra rahabetrano rakotinirina tonga dia mandroso ary velo fanantenana amboaratsoa ato zany to dia makato ary velo fanomezantsoa natolotra ary velo Natalie Sonia ato daholo zany a Mamso Tambitina Saintia efa fatapatrano numéro anao tonga dia efa mandroso rehefa antso Noel Nirina toko Noelson Nomenjanary Lovaso Michela Nomenjanary Niana Mirindra dia reto manaraka reto a ato mba tiato milahatra zay voatona manaraka zao Rabenarivo Arnala Rainda Angela zay zany tonga dia ato zany zay voasoratra zay Angela ato raha fanomezantsoa avitry Niana Sarbidy malakilaky tsika mandroso a rakotomanana Misiolao ato daholo zay voatonona zao rakotoralahy Simon Janahary Andriatahina Prince Osea Randriatina Nombana Anteherana Ratsimba Arsoa Asina Stella Ratsimba Arsoa Zina Valimbavaka Sarona Eli Najory Tsiafoy dia andeo hivavaka tsika ho andreo zaza zay ho atolotra ho antompo androany ho tsofina rano mba ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'izy ireo ary ho tafita somatsara hatramin'ny farany eo amin'ny falorantena ho antompo ireo zaza ireo ary ho fitahiana ho an'ny ankonany tokoa vavaka sika Ranay Malala Ranay Masina Ranay zay ny an-danitro misotranao zahay no ny alehibe ny fahasoavanao ka afaka natateraka sitraponao dia ny fanolorana andreo zaza mba ho anao Andriamanitra na ny fitofana rano azy ireo miny zahay ary matoky fa dia andray andreo zaza ireo anao arak'izay tsodrano ataony ampanomponao no ataonao tanteraka amin'izy ireo tokoa afafinay ny rantsy Jesosy Kristy lay nalatsaka teo ambony azy fijaliana hoe ho amin'ireo zaza ireo anio ary mandra-pandaony anty tany ity amin'ny anaran'i Jesosy amen dia mandroso zany finaritra Rabetrano Rakotinirina amin'ny anaran'i Jesosy nometrako taniko amin'ny zaza ity ka hitsofako rano azy androany anorako azy ho an'ny tompo ianao Andriamanitra tsy tono andray an-tanana azy anomboka izao ka isafidiny amin'ny tena ho anao tokoa izy amin'ny fotoanandro ratsora vanteny zaza endry zaza salama zaza tsy marofy zaza misy fitahin'Andriamanitra ny ozina sy ny herina fanay ratsy zay nanaraka ty zaza ity avy any amin'ny ray aman-dreniny tapahako androany sady foanako tsy petraka eo zany mihitsy fa ny herin'Andriamanitra no afaka ny zaza ity ho tafita amin'ny fiainana ray amanontolany ity zaza ity ary ho tsara fiafara ary anisan'ireo zaza tena fanafo ho anao Jesosy amen
jesosy matraka tamiko zaza ty ka itsofokoroano azy androany atolotra ao an-tananao izy tompo zaza endry zaza salama zaza tsy marofy ary isafidy anompo anao tokoa amin'ny androm-piainany rehetra anompo anao ka tsy hemitra marika velon-dalana arovana amin'ny ratsy milozy ka hotanina fambinina Kristus ka niramaizina sanakera-mely azy amin'ny anaran'i Jesosy tafita ny zaza ty amin'izao zazy zao ka tsy ala mihitsy na miantona mialina ka dia ho anisan'ireo olona diavaka anatiny akoanany izy anompo anao ty zaza ty raha fanafoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy nametraka tamiko amin'ny fitarity ka manao Andriamanitra sady atsofakorano azy isafidy amin'ny tena hoanao tokoa tompo afaka amin'ny fevantely ka ho zaza endry zaza tsy marofy zaza marovana amin'ny ratsy ka manompa tety favany ty mamely azy tapaty misy tokony misy devoly sanakera-mianto zaza tena anaraka isafidy amin'ny tena hoanao izy avy tamin'ny ratsy avanteny zaza endry zaza tsy marofy zaza salama zaza voaka zaza voaro amin'ny ratsy ka amin'ny anaran'i Jesosy tanana maherana eo eo aminy tapaka an'iziny sy rehefa naratsy tsy mahazo manaraka azy fa ho avan'Andriamanitra izy ka tsy niampianandrehetra atsofoky ranga isan'ireo olona fanafoan'i Jesosy izy amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia, amen. Izy aminarana Jevasoa asina Stella amin'ny anaran'i Jesosy metraka ho tanako amin'ity zazavavikely ity lehibe famindraponao eo aminy ka atolotra eo an-tananao izy tsofoky rano izy isafidy ny anompo anao tokoa amin'ny fotoanandro atao fanteny ary ambosy hoanao hatramin'ny farany tsy endrika tsy velon-dalana hoarovana amin'ny ratsy milozy izy hoarovana amin'ny tetiteny fahavalo rehetra ary ny tanana mahery eo aminy tokoa hotahiny ho ambiny ho asoavina hoarovana amin'ny ratsy tompo mametra tanana aminy aho ka midina ny fanahy masina nanova ny fiaina ty zaza ty fiainana vaovao ka ho fitaratra eo anatin'ny fianakaviana matoka ary olona fitaovana eo an-tananao amin'izena fianakaviana marobe matoky anao Andriamanitra izay mahatanteraka izany anao izy anio ampitsary mandrakizay. Amen.
dia isoratsy an'Andriamanitra zay fotoana fohy nafantsika nitondra ny zaza teo tanany tompo izay a dia itsika ivavaka ray malalo misotranao zay fa afaka nitondra tsodrano andreo zaza ireo ary afaka ihany koa nanolotra azo ireo mba hoeo an-tananao misaotrany amin'izany fahasoavana lehibe nampombanao anay izany ry Andriamanitra ny tananao mahery aneo amin'ireo zaza ireo karaka tsotranao tao reponomponao dia ho tsara fiafara tokoa izy misaotra Jesosy halleloia amen ny voninahitra moa an'Andriamanitra irery ihany zany iroso amin'ny fitondrana ny fanalitra indray zany tsika amin'izao fotoana izao a androany moa dia hitondra ny ampahafolo-karena ny apahany zay nitahin'Andriamanitra atsika isika tsika tompoko mila matoky an'Andriamanitra mila matoky izay nolazainy dra indray a mandinika fiainantsika pino a dia maro be aminareo no mamita tena mamitaka amin'ny fiainanareo satria raha eo amin'ny lafiny atao hoe fanaovana ampahafolo-karena dia misy tahotra be zany eo anaty misy fanahina be zany tsy masahy manao tsika nefa dia teny ao anaty amin'ny baiboly le izy tsy teny vao niaina amin'ny fiangonana tateoriana na hevitra avy amin'ny olombelona tateoriana fa tena hevitra Andriamanitra riavana aza mba hitsan'ny olona tahaka izany ianao ataovy amin'ny finoana sy ampatokiana ny ampahafolo-karena mba hitahinanao indrindra fa amin'izao vaninandro farany misy atsika izao mila matoky anao amen na anao ira anankiray isika ho anatin'izany dia mandroso ianareo izay nitondra ny ampahafolo-karena ty anoloana ary tataza manokana eny toerana fanatitra fanaontsika mahazatra tompoko Viva
zay a ho zarena le valopirako tebe amena dia samia maka dahotsika rehetra dia averitsika amin'ny herinandroany a le izy mbola anao hira fidiarana ho antompontsika rehetra ho anatin'izay tompoko. afaka mideran'ny tompo ianao anatin'izany a afaka mitsinjaka ho an'ny tompo ianao afaka mitsangana ihany koa ianao hideran'ny tompo Fuizo la katika fawane paradise fuizo fuizo asama ture malakisi kiture fuizo 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 la katika fawane paradise fuizo fuizo asama yambinele malakisota bele ya rambe 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 rendez-vous en paradis rambe 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 rendez-vous en paradis afaka mitsangana ianao hideran'ny tompo andao ihany itsangana tsika hideran'ny tompo rambe rambe rendez-vous en paradis rambe 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 eo ary atao tsara ny dianao an'i jesosy a hitanao andriamanitra androany fuizo fuisaranlakanao fa tsika dia ho any paradis pawane paradise fuizo fuizo aza maturiture andao isikiture fuizo 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 lakatsike pawane paradise fuizo fuizo aza maturiture andao isikiture ya rambe 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 rendez-vous en paradis rambe 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 rendez-vous en paradis rambe 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 rendez-vous en paradis rambe 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 rendez-vous en paradis tanana mafona andriamanitra samiana makatoerany tompoko dia amin'ny herinandroany a asitsika faniraisana anjara ho fanohanana asan'andriamanitra iny valopy nizaraina taminareo iny fanaotsika sambolana izy io amin'ny akabeny moa dia etsika hividianana tokotany-piangonana any amin'ny sampana sy anamboarana tranon'andriamanitra ny rakidehibe zay ataontsika sambolana io za manokana moa dia mampaheranareo a fa zava-dehibe amin'andriamanitra fanaovana rakidehibe satria ny titra entina dia hoe fidianana tokotany-piangonana anamboarana tranon'andriamanitra eno tsara nge ty zavatra tantarako aminareo ity hitako anatin'ny baiboly eo amin'ny boky ny Agay dia tantaran'ny baiboly tantaran'ny Sotra Masina fa misy ireo karazan'ny olona ohatrany hoe manao ambany zavatra ny fanamboarana tranon'andriamanitra tsy ao an-tsainy loatra zany hevitra izany dia raha vakina ny baiboly a dia misy akony ratsy eo amin'ny fiainan'le izy tena arabaky teny misy akony ratsy ohatra izao be dia be osy nyto aminareo ary nanatena be dia be ianareo nanatena zavatra goavana be ianareo kanefa indrisy fa disy fanantenana satria nahoana tsofoko i Andriamanitra dia gagagaga ry zareo fa hoana azy inona ary mahatonga antsika disy fanantenana tahaka izao dia hoy Andriamanitra hoe ianareo izy a samy manao ny tranonareo avy ianareo hoe namboatra trano aho ho amboariko ny tranoko ataoko zao ny tranoko fa ny amin'ny tranoko i Andriamanitra tsy dia tsy ao an-tsainareo loatra adinonareo zany anika notsofoko izy zay nangoninareo na zay zavatra nantenainareo tena mampieritreritra be ngely izy riavana malala ary zay ny mahatonga mampahiranareo hoe ataovy zava-dehibe ny manao rakidehibe satria titra hitondratsika azy dia hoe
ho amin'ny tokotany-piangonana na trano fiangonana zay ho aorintsika. Dia zao ny torehetra mian'Andriamanitra. Makanesana ianareo any an-tendrombohitra, maka hazo dia ataovy ny tranoko dia ao akasitrahako izany. Zany hoe rehefa makany an-tendrombohitra ianao maka hazo manamboatra tranon'Andriamanitra dia faly be mihitsy Andriamanitra. Tena maravoravo azy zany. Dia normal be raha ohatra ka mety nataonao, lavorary ny dianao, ambinina ianao, tahina ianao, mahomby ianao. Riavanao, manentana antsika rehetra mba tsy hanao ambany zavatra fanamboarana ny tranon'Andriamanitra. Ho antsika misaotra ny tompo aloha, fa amin'izao tsika miteny zao efa nazo tokotany maromaro tsika araka ireny teneko taminareo reny hoe any Akijabe lala makany an'ity Ambatoboiny, any Manalalondo, aty amin'ny distriktsy Rivomamo, any Andranomamy amin'ny RN4 iny, any Ambalajanakomby RN4 ihany koa, any Anjorobe voatsika vangina teo, nazo tokotany fiangonana antsika. Dia miandro ny fotoana ananganana ny trano fiangonana zany tsika. Tamin'ny taona lasa iny moa zany tsika dia tsy afaka nanao trano fiangonana noho ny ato manokana. Amin'ity andrasan'indray ny sitrapony tompo sy izay tondran'Andriamanitra antsika amin'ny fanamboarana zany tranon'Andriamanitra izany. Ka zany mahatonga mampahiranareo hoe manao varaky dehibe tsara amin'ny herin'androany, tena manaova ny fonao mba tsy hotsofin'Andriamanitra izay zavatra ataonao, fa mba tia nisy fitahina. Nazava taminareo ve le teny teo? Nazava ve? Tava zao ny tananao? Anao raky dehibe tsara zany nareo amin'ny heriny mba mandraisany tsara hoe vidina briky 10 ataoko, na vidina briky 100, na vidina vato 10 ataoko, na vidina somaraina ataoko, arak'izay mba materanao atao, fa tsy matiantoka anao hoe na dia tsy mbola natompo ary ny trano tonga dia hoy Andriamanitra hoe ho tahiko ranony, ho asoaviko ranony. Ataova mainina mafy be. Ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany zany. Dia misaotra ny Andriamanitra mpanao gazety eo amin'ny TVM tsika zay fa tonga eto makasary antsika. Ny voninahitra moa an'Andriamanitra tsara. Ataoko fa me tsara ny elanelany 2 metatra eo amintsika. Me tsara ngamba tsikanina ny arivavan'ny kisorona koa fa misy ho any teloana ihany moa tsy manao satria mihira zay tarika fiderana. Dia roso amin'ny tenin'Andriamanitra isika mety tsy atoerandreto namandreto. Amaky baiboly isika atao bokin'ny Romanina toko 7:10. Romanina toko 7:10 ka ny 9:11 ka hatramin'ny 9:11. Toy izao ny voasoratra. Ary tokony hanao zany indrindra isika satria fatatsika ny andro fa ankehitriny izao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana. Fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina ka efa mbiakaiky kokoa ny andro, koa aoka arintsika ny asa maitsina ka hita fitsika ny fiadiny mazava. Aoka isika tondratena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny famamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojoana, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hita fi Jesosy Kristy ary aza miay ny amin'ny ofo atateraka ny filany. Halleluia. Avy amin'ny alala izay teny novakiny izay riavana malala tonga manarika ty fotoana ity, lohakatsika fampianarana sy fampahiresana amin'ity andro maraina ity. Matoky isika fa ny tompontsika izay efa niantso antsika ho amin'ny famonjeny dia tsy any amin'ny toerana lavitra tsy taka-maso any, faraka ny voasoratra aiza izy? Aiza izy hoe? Eto afovoantsika izy. Fa na aiza no iangonany olona 2 na ny 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Ka zao zany ny fantaniana apetrako aminareo. Efa fantatrareo ve? Tena fantatrareo marina tokoa ve? Fa efa ao anatin'ny
vaninandro farany isika taranaka ankehitriny io. Zay le fantanina. Efa fantatrao ve? Teny efa fantatrao marina arabaky teny ve? Fa efa ao anatin'ny vaninandro farany isika taranaka ankehitriny io. Zany hoe tiako ambara tsy hoe litsony dia hifarana tanteraka ity zao tontolo zao ity. Dia hoy iaho hoe fantatrao ve ny famarinana zany? Andoka antsika mamaky baiboly entina manambara fa tena tsy hoe litsony dia hifarana ity zao tontolo zao ity, ary hoenitsika rehefa vakina avy eo ny baiboly hoe tataky ny ahoana ny zavatra tsy maintsy hitranga rehefa tonga tokoa zany fotoan-dehibe zany. Petera faharoa no vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Petera faharoa toko fahatelo toy izao ny voasoratra 9:9 ka hatramin'ny 10:10. Nefa ry malala zao zavatra iray lo zao noka tsy hoadinonareo, ny ray andro amin'ny tompo dia toy ny arivo-taona, ary ny arivo-taona toy ny ray andro. Ny tompo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany ho fahelany, fa maro-po aminareo izy, ka tsy tia nisy ho very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Fa ho avy tahaka mpangalatra ny andron'ny tompo, ary amin'izany ny lanitra dia ho lasa amin'ny firomoromona mafy, ary ho levon'ny afo ny tena zavatra rehetra, ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Mazava ny voasoratra, tena mazava be mihitsy, fa ho levonina amin'ny afo ny tena zavatra rehetra ity zao tontolo zao ity. Zay zavatra tsy maintsy hitranga amin'izao andro farany zao. Tsy ela ihany koa dia ho avy Jesosy Kristy, lay maty ho antsika teo ambony hazo fijaliana, lay nandatsaka ny rano teo ambony hazo fijaliana. Ho avy Jesosy Kristy satria taoriana fahafatesana dia nalevina izy, taoriana fahafatesana dia natsangana tamin'ny maty izy, ary ny ampiakarina ho any an-danitra mifona ho antsika. Amin'izao fotoana izao dia tsy hoe lintsony dia ho avy Jesosy. Aka reo izay azy, apakatra reo izay azy. Andoka vakitsika ny tenin'Andriamanitra manambarany amin'izany sy mifiseho an'ilay izy. Tesalonianina faharoa ny vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tesalonianina faharoa dia vakina toko fahaefatra. Tesalonianina voalohany safady toko fahaefatra dia ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Fa ny tenan'ny tompo no entina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny tropetra'Andriamanitra ka izay matao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia sika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsaina tompo any amin'ny abakabaka, dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Mazava be ihany koa voasoratra fa rehefa tonga ny fotoana hiavian'i Jesosy Kristy dia hiseho eny amin'ny raolanitra izy. Amen. Dia amin'izay fotoana izay, zao tontolo zao, hatrany atsimo ka hatrany anivaratra, hatrany atsindrana ka hatrany revana, dia andre feo, misy feo miantso mafy. Le feo moa tsy voasoratra hoe feo tataky ny ahoana, fa ny fahazahoako azy dia feo hoe miomany ianareo miakaraly ilay navoatany Jehova. Tataky izany zavatra fahazahoako azy. Dia misy feo ny arkanjely, izany hoe anjely marobe mihitsy mihira, midera, milaza fahasoavana ho antsika izay navotan'Andriamanitra. Amen, amen. Izany zavatra hitranga amin'ny fotoana hiavian'i Jesosy. Dia avy eo ampiakarin'i Jesosy sika izay mbola velona ka mitoetra tsara, ampiakarina hitsena azy eny amin'ny raolanitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Ry havana malala manarika ity fotoana ity, tsy hoe ela intsony dia hiseho izany fotoan-dehibe izany. Ary eto dia manambara amintsika fa tena efa tombotra ilay andro, tena efa tombotra. Sarotra ny laza hoe rapitso,
satra miteny amin'ny herinandro na hiteny amin'ny ray volana na hiteny hoe amin'ny taona ho avy fa teny efa tombotra araka fomba fitentsika malagasy teny efa tombotra tahaka ny orotsaka ny porofo dia izao rehefa mantarana nambaran'i Jesosy Kristy mialohan'ny faran'ity izao tontolo izao ity sy mialohan'ny isehoan'i Jesosy eny amin'ny raon'ny lanitra dia hoy ny baiboly efa saiky tanteraka daholo tompoko efa saiky tanteraka sarotra amin'i Jesosy moa tsy hoe sarotra fa tsy nampahafantarina azy tsy natao andraikitra tazominy ny ilaza hoe ho tonga aho amin'ny andro tahako izao na amin'ny volana tahako izao na amin'ny taona tahako izao fa andraikitry ny ray zany anjara asan'Andriamanitra ray zany ny any azon'i Jesosy atao dia hoe mampahafantatra antsika fa ho avy izy hifarany ty izao tontolo izao ity ka izao no famantarana mialohan'ny hiaviako izao no famantarana mialohan'ny hiaviako misy famantarana daholo ny zavatra rehetra nge tahaka ny vehivavy izao raha hiteraka dia misy famantarana misy zavatra mitranga eo amin'ny tenan'ilay vehivavy misy famantarana ny zavatra rehetra dia ho Jesosy rehetra daholo ny famantarana ny ampany amin'ireo no lazaiko aminareo ohatra zao liko toko faraika amin'ny roapolo andimy faraika ambin'ny folo ahoana ho Jesosy isy arety mandringana amin'ny tany samihafa arety mandringana tsy amin'ny firenena anankiray fotsiny fa firenena marobe zany nambaran'i Jesosy dia zao izy amintsika no tsy malala fa efa tonga eto Madagasikara ary efa manerana ny firenena ny arety mandringana efa tany amin'ny taona lasa no heverina hoe vitatreo tamin'ny taona lasa iny tantaranyity aretiny ity kanjo mbola mitohy amin'izao taona raika amin'ny roapolo amin'ny roa arivo izao zany rehetra hita zany porofo mitoka amin'ny tenda fa tena tsy hoe lentsony dia hifarana ty izao tontolo izao ity ary ho avy Jesosy Kristy. Alleluia, alleluia, tena arabaky teny ho avy hifarana ty izao tontolo izao ity ary ho avy Jesosy Kristy. Ohatra ihany koa famantarana anankiray araka ny tsindrim-panahy nataon'ny fanahy-masina tamin'ireo apôstôly Timoty faharoa toko fahatelo andimy voalohany aoko fantatrareo faneparany ihany dia isy andro mahory zany hoe hitranga ny fahoriana mialohan'ny hifarana ty izao tontolo izao ity sy mialohan'ny hiavian'i Jesosy Kristy eny amin'ireo ny lanitra ary efa hiainantsika zanak'olombelona nge zany fahoriana zany amin'izao vaninandro misy antsika izao hoe tena efa hiainana arabaky teny mihitsy kely izy e santionana izay nitantarako aminareo zay noho izany miatso antsika rehetrarehetra tonga eto ny tompoandriamanitra tsy to lay Andriamanitra rainy Jesosy Kristy mba hiomana daholo isika rehetra anatrika an'izany fotoan-dehibe zany iny hiomana ihany koa isika mba hiala amin'ireo toepanahy ratsy ka mba hitondra fiainantsika ho amin'ny toepanahy tsara amin'izay. Amen, amen, halleluia. Tsy mety amintsika intsony ny hoe tsy hiomana, tsy mety amintsika intsony zany. Avy aloha tantara lasalasa ho lasany fa miloka androany manentana anao ny tompo miomana ianao, miomana ianao raha ohatra ka vehivavy bevoka zao ianao dia efa fatapatatrao azoko azonao onona hoe any amin'ny volana me ihany miteraka dia efa miomana ianao dia nyzao tsy hoe efa mipotra n'olona zaza zay hoe zankery a andana vidy lambanjaza andana vidy tatsinjaza ka tsy tena efa voaka io ny lohany tsy isy anao zany mihitsy e fa mila miomana dia nyzao zao anao dia efa vidy lambanjaza vidy boty fotsikelin-jaza manomana berceau raha ohatra ka ohatr'izay ny fomba fiainanao hoe tazaina amin'ny alalan'ny berceau reny ny zaza efa vidy biberon efa manomana ronono sisy termos efa azo
ary hatramin'ny olo ikarakaranao any amin'ny hôpitaly ary efa vomana hoe mama ny miandry amin'ny hôpitaly a, mama ny mampifana any a, efa vomana daholo. Ary tokony ohatra lavitra n'izany ny fiomanantsika manoloana ny fotoan-dehibe zay ho avy tsy ho ela io. Mila miomantsika ry havana. Averiko fakina le teny nataon'i Paoly eno tsara fa tokony ho azonareo tsara izy ity. Romanina 7:10 andininy faraika 10. Ary tokony hanao zany fiomanana zany indrindra ianareo satria fantatrareo ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony hifoazanareo amin'ny fatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky no tamin'ny andro vao ninontsika. Efa ho lasa ny alina, efa mbe akaiky kokoa ny andro, koka aritsika ny asa maizina ka hita fitsika fiadiny mazava. Anisan'ny fimanana dia ny fanesorana ny asa maizina tsy hoe ho amintsika intsony, tsy iainantsika intsony androany rabitso afaka bitso mandra-patogan'io fotoan-dehibe io, fa ny fiainanao dia fiainana madio sy masina mandavataona. Ho tanteraka amintsika ane zany. 9:10 aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan'ny ratsy na amin'ny famamona, tsy amin'ny fitsakatsakana na amin'ny fijejotsetsona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana. Ianao zany zay mahatsapa hoe misy toetra, misy fitondratena, fantatrao fa tsy avy amin'Andriamanitra ray io, tsy avy amin'ny Jesosy io, tsy fanaraka amin'ity baiboly ity le izy. Dia inona zany ny fanapa-kevitra tokony ataonao? Ialoha daholo zany rehetra hiditra zany. Amen. Ialoha daholo zany rehetra hiditra zany. Oka tsy ho amin'izany intsony taloha angamba miainanao le izy, fa manomboka androany atao veloma tanteraka ary veloma mandrakizay fa tsy sanatry veloma mandram-piona. Amen. Amen. Fa raha izany miantso antsika ihany koa ny Tompoandriamanitra mba hitafy an' Jesosy Kristy isika, ka naizanaiza misy antsika, na ny avaratra, na ny atsimo, na ny atsinanana, na ny andrefana, na ny amin'ny toeram-piasana, na ny amin'ny toeram-pianarana, na ny atsena, dia oka ho hita mivandravandra takavahin-kandrina fa tsy anao intsony no hitan'ny olona fa Jesosy Kristy lay tafianao. Amen. Tahaka zao mitafy an'reto lambo reto atao anatin'ny ty zao ny hitanareo velana, dia ty mbola hitanareo ihany koa, fa ao anatin'io mbola misy lamba hafa tsy hitanareo ary tsy lazaiko aminareo hoe inona le lamba hafa ao anatiny ao. Zany rehetra izany no rakovako hitafiko, dia mazava ho azy fa tsy hitanareo intsony, tsy hitanareo mihitsy ny tenako hoe manao hoana reny no anatin'ny tenan'ny pastera ao hoe misy madio be ve sa misy koko, tsy hainareo mihitsy. Manao hoana reny ny tenan'ny pastera eo hoe malamalama tsara sa marokoroko, tsy hainareo mihitsy satria le lamba tafiko no hitanareo. Ary tokony ho zay mihitsy no hitan'ity zao tontolo zao ity eo amintsika manomboka androany. Tsy ianao taloha intsony no hitana hoe raha niny ohatr'izao, raha niny ohatr'izao, hoe le tantaranao fahiny mbola iny ihany no masaka ao an-tsainy ao raha mahitanao izy. Fa zao no tian'Andriamanitra ho fiainanao, ianao mitafy an' Jesosy, ka tsy ianao intsony no hitany fa Jesosy no hitany. Ahoana ny baiboly 9:10 Romana 7:10 fa hitafy Jesosy Kristy tompo ary aza miainy amin'ny nofo atateraka ny filany. Hitafy Jesosy Kristy. Amen mafy be. Amen mafy be. Arao tehaka tompoko. Amen. Ny tanjon'izao afatra androany zao ry havana, raha nanendriany ny tompo mba hitory an'izany teny zany dia izao: mba tsy hisy fanenenana eo aminao amin'ny maha kristianina anao, raha tonga tokoa zany fotoan-dehibe izany. Alleluia. Mba tsy hisy fanenenana eo aminao amin'ny maha kristianina anao ho eo raha ho tonga zany fotoan-dehibe zany.
zay marina fa tsy maintsy ho tonga e, tsy maintsy ho tonga. Ny lazako aminareo hoe afaka herinandro, afaka ray volana, faraparan-taona, tsy azo atao zany, fa tsy maintsy ho tonga io fotoana zany, fotoan-dehibe zany. Dia mba tsy sy mifanenenana, dia mila miomana dian'izao ianao, mila miomana dian'izao, satria zao ny fampitandremana ataon'i Jesosy a, be dia be aminareo izy no disy fanantenana, ho disy fanantenana ary tsy ampozinareo mihitsy a décision ny lanitra ny aminareo, satria isy aminareo a hijoro vavolombelona anatrehako hoe tompo efa namoaka demonia tamin'ny anaranao a, efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao a, efa naminamy tamin'ny anaranao a, mpino kristianina fiangonana rehefa androdra kely a, mpiandraikitra aho, mpitarika tanora aho, mpitarika ray aman-dreny lehilahy lehibe aho, na mpitarika ray aman-dreny vehivavy lehibe aho, na tozao sy tozao, fa isy aminareo izay mijoro vavolombelona amiko no ambarako hoe tsy fantatra anareo na aviazy mialamiko anareo. Inona ny ato zany? Ho Jesosy ao Matteo 7:20, tsy izay rehetra manao amiko hoe tomboko no hita eo fanjakan'ny lanitra, fa zay manao sitrapony raiko izay ny an-danitra ihany. Ry havano, tsika tena mila manao sitrapony Andriamanitra. Marina fa mety ary tokony ho ataonao, tokony ho fiainanao hoe ianao mamoaka demonia amin'ny anaran'i Jesosy, ianao manao asan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, ianao maminany. Mila mpaminany ato amin'ity fiangonana ity. Ny fampianaran'ny Baiboly dia milaza hoe ny faminaniana dia natao fampandrosoana fiangonana, fampirosiana fiangonana. Mila mpaminany ato, fa tsy izay nefa no tokony fikirantsika, ilazantsika fa anisan'ireo olona izay tsara fiomanana ankehitriny, tsy atompoko. Zava-dehibe ny hoe mpino ato ianao, ary tokony tena hijanona mpino ato. Raha fantatrao fa ato Andriamanitra, raha fantatrao fa misy an'Andriamanitra eo amin'ny mpanompon'Andriamanitra, dia tsy misy antony tokony hialanao ato mihitsy, tsy misy tokony hialanao ato mihitsy. Hialo amin'ny toerana misy an'Andriamanitra ianao, hialo amin'ny toerana misy mpanompon'Andriamanitra, manantan'Andriamanitra ianao, dia andeha ho aiza? Ho any amin'izy. Tsy mety amin'Andriamanitra zany, ary betsaka ny olona no diso fanapa-kevitra tahaka izany, fa mila mitoetra ato anao. Amen. Fa ny lehibe indrindra dia ianao manao sitrapon'Andriamanitra, ianao mandeha araka ny voalaza ny tenin'Andriamanitra. Raha miantso antsika Andriamanitra mba hiala amin'ny toepana ratsy, dia azangatanandro zany, satria zany ny sitrapon'Andriamanitra natao ho fiainantsika mandritra fahavelomana eto ambony tany. Raha miantso antsika Andriamanitra mba hitafy an' Jesosy Kristy, dia tena tantarao zany, atao fi tena misongadina ny fiainanao manompoka androany, fa Jesosy no tafianao. Fa izany ny sitrapon'Andriamanitra natao ho fiainantsika mandritra fahavelomantsika mandra-piavin'io andro lehibe io. Malona ny teny nataon'Andriamanitra akato avy ny fahotana voalohany indrindra tonga teto ambony tany, ary fahotana tena nitondra ozina, nitondra fahafatesana, dia ny tsy finoan'ny olona ny teny'Andriamanitra na tsy fankatoavan'ny olona n'izany. Dia ianao manoko toka eto a, dia aza isan'ny olona tahaka izany ianao, fa manapa-hevitra hijoro iorina tsara amin'izay voalasan'ny tenin'Andriamanitra ka ankatoy izany amin'ny finoana, amin'ny mpasahina. Amen. Amen. Mety tonga aminao ny devoly manadala ny sainao, manadala ny eritreritrao, ianao ve dia ankatoa ty teny ity, ianao ve dia anaraka ty teny ity, dia hoy ianao hoe rehefa diniko dia io ny zavatra takin'Andriamanitra amiko, dia inona zany ny tokony ataonao? Ekenao, ankatoavinao le izy. Amen. 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 Zay le izy. Ame ohatra zao ny amin'ny fanaovana mpafolo-karena, zany mpafolo-karena any an-tanana antsika izany ke tsy hoe hevitra manokana va ty amin'ny mpanompon'Andriamanitra, na hevitra manokana volovolain'ny fiangonana rehefe, fa tenao anatin'ny Baiboly, tenao anatin'ny Baiboly le izy. Ary zany tenao anatin'ny Baiboly zany natao hiainana,
natao ankatoavina indrindra ho anareo atsika matsapa hoe mana problema arabola dia ny vaolana ataoviny ampahafolo-karena mba ho tonga aminao famindram-ponin'Andriamanitra, mba hisokatra aminao varavaran'ny lanitra, mba hisy fitahin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Tsy amaina mafy be ve zany? Zany ny marina. Misy olona nanota taminao, nanao fatosoana lehibe tao anatryanao. Inona ny takian'Andriamanitra aminao? Avy alao ny eloka vitany, mamela azy ianao. Mba ho avelany ray nareo ihany koa ny elokareo. Zany no fampianaran-tenin'Andriamanitra. No ana favalinao, dia inona tokony atao? Raha mangataka sakafo izy, ome hoanina. Tsy hoe mamianina arana latsy, fa mamianina arana tsodrano. Zany ny fampianaran'ny Baiboly, zany ny sitrapon'Andriamanitra natao iainana. Amen. Ny tanjo ty afatra androany ety koa dia izao, mba tsy hisy very na dia ray aza antsika kristianina tonga eto. Na ianareo izay fatranainy be nivavaka tato, na ianareo izay samba nytonga tato tamin'ity androany ity, ny programan'Andriamanitra dia hoe ho vovody ianao ary ho tafita sy matsara ho any amin'izay misy a Jesosy Kristy. Asoteka farazay mafy. Tantarako aminareo fa zany natao fitiavan'Andriamanitra e. Tamin'ny fotoana nandalovan'i Jesosy tety ambony tany dia zao ny afatra nambarana. Ianareo aza malahelo aza malahelo mifonareo fa za io andeha. Ary andeha dia zao irako ho aty aminareo ny fanahy masina le mpananatra. Dia izy ho ao anatinareo, ho eo aminareo ary araka aminareo. Amin'izay fotoa zay tsy rery anareo. Be dia be ny zavatra olazain'io fanahy masina io eo aminareo. Zany teny nataon'i Jesosy. Dia fanampy izay, zaho ozy izy raha andeha ary tsy maintsy andeha, fa ny antondiko andeha anamboatra fitoerana ho anareo anamboatra fitoerana tsara ho anareo zay ova taninareo rahatr'izay amin'ny fotoana zay iaviko indray na amin'ny fotoana zay ifarana ty zao tontolo zao ity. Anamboatra fitoerana ho anareo ka rehefa tonga dia andray anareo dia apetrako amin'ity toerana ty anareo. Amin'izao tsika miteny zao fa misy toerana be dia be fa vomana ho antsika any. Amen. Fa misy toerana ho an'ny Rakotsafy Alexisy any, fa misy toerana ho an'ny Razanadraso Clotilde any, fa misy toerana efa nomanin'Andriamanitra ho anao any. Andeo hisaotra ny tompo mitehaka farazay mafy isika. Dia ianao tsara ke ny voasoratra e. Jaona 5:7 ka hatramin'ny 9:3. Aza malahelo ny fonareo, minoan'Andriamanitra ary minoako. Ahoatra ny raiky misy fitoerana maro, raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka ndray anareo any amiko, ka zay toerako no toeranareo koa. Amen. Andeha namboatra fitoerana ho anareo aho izy. Zay ny voasoratra. Dia haka ny iverina, dia haka anareo ka ny amin'izay misy ahy no hisy anareo. Zany hoe tady ny fampianarana androany zany dia hoe mila miomana ianao mba tsy very fa kosa anana ny fiainana mandrakizay. Mila miomana ianao mba ho tafita ka ho tonga samatsara any amin'ny toerana io. Aleluia. Fa akoatran'izany rehetrarehetra zany ry havanao, amin'izao faninandro faran'izao dia tian'Andriamanitra ihany koa ny olon'Andriamanitra rehetra ho avahana ara-baky teny. Tena ho avahana ara-baky teny, tahaka ny hoe ny ondry esorina tsy araka amin'ny osy, ny vary esorina tsy araka ny tsiparifary. Ianao esorina ho avahana tsy hitovy amin'ny olon'izao tontolo zao. Zay zany tian'Andriamanitra ho atao amin'izao vaninandro zao. Ohatra zao, samy mandalo ady sy olana avokoa ny olombelona rehetra velona eto ambony ty tany ity. Ary tsy misy olombelona tsy mandalo ady, tsy mandalo olana izany.
fa izao tian'Andriamanitra ho avahana ianao isika rehetra zay efa nandray an Jesosy zay efa manana an Jesosy zany ange dika le teny Jesosy ato amin'ny Jaona 4:7 hoe izy zany teny zany hoe efa nolazaiko taminareo mba nananareo fiadanana amiko aty amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana nefa matoky zao efa naresy zao tontolo zao raha mbola vely eto ambony tany ity ianareo hony tompo Jesosy dia tsy maintsy mifanehitra mifanojo amin'ny fahoriana mifanehitra amin'ny ady sy ny olana mitondra fahoriana kanefa matoky ianareo fa izao zay tomponareo zao zay Andriamanitrareo zay fanoraisinareo ka mety ohatra ao anatinareo efa naresy anty zao tontolo zao ity ao dika dia hoe ianareo ihany koa zany tsy maintsy mandresy kanefa moa raha ohatra ka ratsy fimanana ianao tsy miomana ho amin'ilay fotoan-dehibe dia le famarana an'ity zao tontolo zao ity sy ny fiaviany Jesosy dia ahoana moa no ahafan'Andriamanitra manavaka anao amin'ny olona zao tontolo zao sarotra be amin'Andriamanitra nanavaka anao amin'izany tsy hiditra amin'izany izy ary zay no mety mahatonga anao tavela lasa ny andro lasa volana lasa ny taona ao anatin'ny ady mangotrakotraka foana ny fiainanao amin'ny voalohany anao miteny hoe fitsapan-toetra ity mahery Andriamanitra fa rehefa lasa ny taona 2 taona 3 efatra 5 amaneniny dia hoe ianao tsy fitsapan-toetra intsony ity fa efa zavatra hafa ka raha ohatra ratsy fimanana ianao dia zavatra tahaka izany no mety hitranga noho izany indrindra mitaona antsika rehetra aoka iomana ianao zao aoka iomana dian'izao ianao amen tahaka le fanoarana ataoko teo hoe satria vehivavy be voka ianao miandry ny fotoana aterahanao dia tsy hoe amin'ny andro aterahana mihitsy vao iomana ianao mahita ena vatinao ianao tsy namposiko pandehibe ako nge mbola afaka herinandro hoe aizy ty tapoka be zay anao voteny hoe ndana rakoto ndana vidy ramajazy fa efa vakany ranoto ndana vidy tady andana vidy an'izao ndana vidy termosy ndalo zao mama ampifana tsia mba tsy siny problème dia mila miomana ianao amin'ny lafin-javatra rehetra raha vehivavy bevoka hiteraka ianao dia mitovy amin'izany mihitsy satria hiandra le fotoan-dehibe isika dia ny fiafaran'ity zao tontolo zao ty sy ny fiaviany Jesosy dia mila miomana isika rehetra mila maninona hoe andao hiteka faran'izay mafy dia mafy ho an'Andriamanitra isika ataovy mafy be ihany teka ao ataovy mafy ihany Jesosy tia anay momba anay mandrakizay satsy zany ve alleloia hitatara aminareo zavatra tranga atao Egypta fa tahaka izany mihitsy tian'Andriamanitra ho atao ihany koa manomboka amin'izao taona 2022 misy antsika izao tian'Andriamanitra ho avanina isika ndray taona ndray andro hoe tonga tao Egypta ny anjely mpandringana ny anjely mpamon'olona no tetezindreo anjely ireo daholo ny lavatrany rehetra tao Egypta na tranoniza na tranon'olona tsotra na ny tranon'ny mpanjaka farao eny hatramin'ny tranon'ireo andevon'ny farao dia no tetezin'ny reto anjely mpandringana mpamololonreto fa ty zavatra magaga zay mikasiny amin'ny zanaka Israely inona ny tranga satria nanao ny pasika izy ireo dia nalainy le raha nataony teo amin'ny tatom-baravarana roa nataony teo amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana napetrany teo le raha ka rehefa nandalo ny anjely dia hoe olon'Andriamanitra ny ato mandalo fotsiny tsika dao ndray olon'Andriamanitra ny ato satria misy raha io na dia tsisy raha ato andao hidirana vonoina ny lamatoa hatrany amin'ny toerana misy ny biby fiompo ny vonoina ny voaloteraka hatrany amin'ny andevo safady hatrany amin'ireo andevo farao araky nambarako taminareo no vonoina lamatoa tany
hatrany amin'ny lapapatakany nofinoana ny lamatoan'ny farao fa zay nisan'le raha nandalovana fotsiny any. Zay zany le izy, mila miomana tsara isika, mila miomana ka manana Jesosy vela ato anaty, mila miomana ka mila manana toepana tsara tsy mitovy amin'ny toepanany zao tontolo zao, mila miomana ka mila mitafy an Jesosy Kristy. Halleloia, halleloia. Sy antonona zany tantarako aminareo zany fa raha miomana isika dia ho avan'Andriamanitra isika. Tsika moa efa mahafantatra tsara fa efa tonga eto Madagasikara nge le aretina mpandringany eny sofintsika fa nararo ny rano, mato ny rano, de matetika indraindray mampivarahontsana olona, mampatahotra olona le izy, mampirikototra olona le izy. Zany zavatra misy tsy matahotra zany fa izao isaorany Andriamanitra fa no Jesosy Kristy. Raha vonina hiomana ianao dia ho avan'Andriamanitra, ho avan'Andriamanitra. Zany akory tsy milaza hoe tsy mikarakara ny tenanao ianao, tsy atompoko. Zay nge mahatonga atsika hoe manao ary vavasorona tam-piangonana, zay mahatonga atsika manasa tanana manositra zella amin'ny tanany, zay mahatonga atsika miezaka tsy fampikasokasoka aman'olona, fampiatakataka, satria zany no anisany entina miaro tena. Fa mataotsika izany satria zay no torohevitra mempitondra nomen'ny inty ny dokotera ohatra, fa tsika tsy atao hitovy amin'izao tontolo zao satria tsika manana Andriamanitra zay hanavaka atsika. Ka esoro ny tahotra, ny tahotra tompoko tena zava-doza, zavatra ratsy io, mahatonga anao maty finoana io, ka na dia niery fiarovanao anatinao ry fahafantarako azy reraka sy osa rehefa ny tahotra ny tonga. Tanao nazo Petera, rehefa nandeha teny ambony laka ny Petera ka sendra nahita Jesosy teny ambony ranomasina, dia hoy izy, raha ianao ihany io Jesosy io, asefo manatona anao aho. Dia io Jesosy manatona, manatona. Dia nantraka tonga dia nandeha teny ambony laka ny Petera, satria Jesosy no teny, ary ny teny Jesosy marina. Possible afaka mandeha ambony ranomasina Petera, dia nandeha izy. Fa rehefa nahita ny rivotra sy ny ranomasina tsoka mafy be izy, dia raiky tahotra, zava-dozy ty, oay ty ranomasina manojo, oay ty rivotra mitsoka be. Tonga dia maty le finoana. Rehefa maty le finoana dia niletika izy. Fa so ihany fanamendra-fo ny tompo, nahoana ny mianahany anao, nahoana ny sary tahotra anao, rekely finoana, sady nisotomony Jesosy tamin'ny tanan'i Petera ho fanavotana azy. Ka nitandremy matahotra. Olona tsy marary anao fa rehefa matahotra, tonga dia mipakany aminao ny aretina, tonga dia miena ny hery fiarovana ao anatinao, tonga dia voy ianao. Fa raha ohatra ka manam-pinoana ianao, matanjaka ny finoanao, hoe tsoresiny zany ataon'Andriamanitra miavaka, na dia hiazakazaka taoninina ary avy ampitan'ny ranomasina dia hivolom-pitondra aretina, miala maina izy ny aminao. Tsy azo akekezina ty olona ity, tsy azo atonina ty olona ity. Ny tahotra riavana mamono mahafaty. Taka za dia tena miaro ny tenako ame ohatra aminareo dia azonareo tsara hoe ay pastera manao zany. Ohatra zao hoe makandreny kinina fotsy na iny ty ravitsara reny zao dia ataoko evoka. Hatram'izay tsy nanao zany taloka, tsy nanao zany fa hatramin'ny signoretina io dia manao zany satria zay no anjara asako manokana hoe miaro tena. Mandray olona miboroko dia sorokola iny ty zelle le fanasorana tanana ity le miady amin'ny aretiny ity ny tanako. Zay vao mandray olona mametra tanana amin'ny olona, lasa ny olona dia hosorokany hoe tanako. Tsy ataoko be dia be fa manjary sao dia masaka, dia manjary manahirana madama iny tananao ity, tanana masaka bivana safo tsy mety amiko koko. Dia tsy ataoko be dia be fa dia ataoko tsikelikely eo. Ohatrany nataoko. Zay mahatonga hoe
eo vavatsika misy an'io tapi io tsy tapi haingo tanàna io tompoko fa tapi mba hitsany tôbily hitsany olona rehetra satria fa misy ranom-panafody eo sy ny sisa sy ny sisa zany zany nataoko fiarovana fa za kosa dia raha manao zany tsy hoe matahotra varaotsana raha matahotra tsy varaotsana tsy vavako anareo fa voatokany ambavady anareo maninona anao ranabavy marary eo ambavady any anao fa za ty amin'ny anarana Jesosy matike fa hositrana amin'ny anarana Jesosy miala reritina zay ranabavy veloma kopakopa tanana fa tsy ho raisiko am'brao nareo nefa ke be dia be ny olona marary tonga tsy afaka nytany mihitsy hoe iny ambavady inona marary anao ay ve tafitoany andao fa marary tafitoany dia maratra andao vavahana iny marary anao ohatra mikokoka enina sampatelo ohatra sepotsepitra tsy mahazo miditratana fa eo ihany fa dia hoe finoana no anekeko fa Andriamanitra navaka atsika ary marary ho sitrana aminaran Jesosy. Alleluia, alleluia. Ka tandremo so mandray vilana ka ho ianao hoe za ko tsy matahotra ahoana raha vavy tsy matahotra ndry mikokoka io piso tsy zany akory le izy tsy zany akory so mandray vilana tsika fa tena tiako hiaviana na inona zava-misy eto ambony tany na inona dia tsy natahotahotra ianao satria Andriamanitra fandray tanànanao raha ohatra ka tsara fiomanana ianao asioteka farazay mafy be asioteka farazay mafy be Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleluia ka ho famaranako ny afatra dia zao ny teniko andao tsika rehetra ho fanomana atsika ny amin'ny fotoan-dehibe io manomboka androany andao tsika hiverina amin'Andriamanitra verina amin'ilay toam-panatsara indrindra verina amin'ny fitiavana voalohany amen zay rehetra tapa-kevitra hiverina amin'Andriamanitra hiverina amin'ny toam-panatsara indrindra na hiverina amin'ny fitiavana voalohany zao ny teny nataon'i Jesosy mikasiny amin'izany olo zany. Apokalipsy 3 ka vakitsika ny 20 Apokalipsy 3 dia zao voalaza eo amin'ny 20 andiy faraika amby 20 zay maresy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianana dia tahaka ny nandreseko koa sy ny niarako nipetraka tamin'ny raiko eo ambonin'ny seza fiandrianana zay maresy zany hoe zay tsara fiomanana ka voasoratra amin'ny boky lanitra ny anarany hoe isan'ireo olona afaka hitsena Jesosy eny amin'ny rao lanitra ty olona ity isan'ireo olona ho avako eto ambony ty tany ty olona ity zay rehetra olona zay olona tahaka zany na iza dia hoy ny tompo hoe mpandresy zany olo zany no zany autorisé ekeny hiary hipetraka amiko eo amin'ny seza fiandrianana zay misy ahy izy eo amin'izay nametrany ray ahy no metrako azy ore olona fahasoavana anke zany riavany tena fahasoavana anke zany hoe ianao zay olona mahantra mavomavo fanondromolotra no hitiritirina eny amin'ny seza fiandrianana misy an Jesosy ao amin'ilay seza fiandrianan'Andriamanitra zavatra maivana ve zany zavatra kely ve zany ianao zay fanaovana olona tsinitsiny fitenin'ny baiboly dia hoe hivarazana tsy ahoan'ny olona ianao no hitiritirina eo amin'ny toerana zay misy an Jesosy na miatran'Andriamanitra ray an Jesosy fahasoavana ke zany riavany tsy hitanao eto ambody tany ity isy eo aminao zany fa hitranga amin'ny andro farany hitranga amin'ny andro farany ka hoy aho hoe andao hivavaka andao tena hivavaka hiverina amin'Andriamanitra hiverina ho amin'ilay toam-panatsara indrindra halleloia hitafy an Jesosy Kristy
ho tsara fiomanany zay ny tena dikany andeo tsika hitsanganaritra dia hivavaky tsika rehetra arak'izay hivavaky tsika rehetra say mahay mivavaka amin'ny folo manontolo izy alleloia misaotra anao Andriamanitra tsy to lay tompon'izao rehetra izao lay tsy mivomasy ny ary mandrakizay misaotra ny amin'ny fahasoavanao lehibe ka ankehitriny dia manotena ho anao zahay manotra fiainanay ho anao zahay ary manompo anao zahay iomana ho amin'ilay andro lehibe manompoka amin'ity androandroany ity amen amen ho tsara toe-panahy dia le toe-panahy nanana Kristiny ho toe-panahy natao anananay amen hitafiany Jesosy izahay amen akatoy izay lazain'Andriamanitra izay satria izany no sitrapon'Andriamanitra natao iainanay amen halleloia ka dia ho isan'ny olona hitsaina Jesosy izahay ho isan'ireo olona ho avan'Andriamanitra amin'izao taonjato faraika amin'ny roapolo taona arivo fahatelo zao zahay halleloia misaotra Andriamanitra misaotra misaotra Andriamanitra halleloia 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 misaotra dia raina mandrakizay ianao ny voninahitra ho eo aminay halleloia ary amin'ny anaran'i Jesosy mamindrafo amin'reto fiangonan'reto anao ny fanainao masina hamangy azy hampahiry azy mba tsy hanatahotra izy indrindra fa manoloana ny olana sy ny ady ary manoloana ny aretina mandringana zay tonga eto Madagasikara anafinoana lehibe ny fiangonana ka dia ho resitosika ho noloanay ny arety mandringana tsisy anakaiky ny lainay misaotra Andriamanitra misaotra derao Jeso derao ny maraina derao ny atoandro derao Jeso derao rehefa mody ny masoandro lazao Jeso Jesu lazao ny maraina lazao ny atoandro lazao Jesu lazao rehefa mody ny masoandro Jesu ny maraina Jesu ny atoandro Jesu rehefa mody ny masoandro kamoniteka mafan'Andriamanitra isika dia loatsika anao hira anankiray hira mietsihetsika anankiray hifaliana satria tsy ho elentsony dia ho avy Jesosy abakatra atsika dia izay rehetra efa nanapa-kevitra teo izy fa hiomana tokoa tena hiomana ara-baky teny dia angatany izy hira mafy sa tena hifaly amin'ny finoana fa zay tsy mbola niomana aloha atao akory fa mahatsimiry ianao zay tsy niomana zay tsy mbola niomana tao ataontsika mafy ty hira ity rehefa ranabavy Simreta mama vazaye itena Jesosy Simreta mandraksazaye itena Jesosy Simreta mama vazaye itena Jesosy Simreta mandraksazaye itena Jesosy Tero paso de Chilaza Tero paso de Tavela Soma malaina Tero paso bela Mesulike Sukire takmanak Tena te sosyawe Tena te sosyawe Tenante sosawe Yewa ato sara ndiana wanze sosia fatika geli tara kumana na isena na Andriamanitra
volaniwe itsenantsesose saintsy mantsakatsy madio itsenantsesose saintsy mantsy volanio itsenantsesose saintsy mantsakatsy madio itsenantsesose Tia tanana mahafonandriamanitra. Dia filazana zany tako zao a amafisoko amin'ny tierinandro ity a talata ka hatramin'ny zoma dia misy ny vavaka herinandro masina ka nirikisehony arahana vavaka fivadikanina. Zany hoe ny talata zany tsika amin'ny valora sasany tonga eto manao vavaka arahana fivadikanina. Dia amin'ny 20 misy fotoam-pivavahana mazatra atsika dia atao ny fotoam-pivavahana iny fahoriana fotoam-pivavahana dia mbola mitohy ny vavaka arahana fivadikanina hatramin'ny 4 ora. Dia ny alarobia vavaka fivadikanina manomboka vasasany mandompotonga ny amin'ny 4. Ny alakamisy vavaka fivadikanina valora sasany amin'ny 12 dia misy ny fotoam-pivavahana vao mirava iny dia mitondray ny vavaka fivadikanina ataotsika hatramin'ny 4. Dia ny zoma maraina ny vasasany ny vavaka fivadikanina manomboka dia mifarana amin'ny 2 zany iny satria orinany amin'ny 2 dia ireo mpanompon'Andriamanitra indray no mivory manokana mandika ny amin'ny asan'Andriamanitra. Ny tena zavatra lehibe entsika onatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia ny fiainan'ny fiangonana. Ary ny anankiray faharoa dia mikasika ny amin'ity Madagasikara sy izao aretina tonga eto firenentsika izao andraindraikitsika amin'ny alalan'ny vavaka andresy ny asan'ny devoly tsanakery amelantsika tsanakery amela Madagasikara. Amen na ka dia ilaintsika ho tonga daholo amonjy an'izany vavaka izany. Dia ny alakamisy misy fandraisan'ny fanasan'ny tompo noho izany samy mitondra mofony daholo tsika rehetra. Mofo zay sahazanareo zany no nataontsika mba hisoroana hoe le mofo raisin'ny tanam-pikarakara dia omenanao mba tsy isin'izay dia mofo nentinao avy any an-trano no ho amasintsika eto dia samy mihinana ny mofony izay no masinina ny tsirairay avy. Ny divay no zay ety fobe no mikarakara azy satria iny samy manana ny verany ny tsirairay avy. Dia mialina androany alahady amin'ny Pasika tonga daholo tsika rehetra dia misy ihany koa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'io alahady ny Pasika io. Zay zany tompoko no fotoanantsika eto mirava zany tsika tsisy mivorivory eo intsony zany manjary tangorona be dia zareo amin'ny sy alain'ny olona sary sisisy eo tsy zay fa miravintsika dia tonga dia miditra zay milahatra ao an-tokotany. Samy ten'Andriamanitra tompoko.